Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Adventista iraisam pirenena miaraka amin'ny feo fanantenana. Ry mpiaino namako, tianao ve ny iainao anatin'ny fiainana feno fahatsorana sy fahasambarana? Reto misy lalam-piainana izay tianay mba ho tsaronao ary ampiarinao eo amin'ny fiainanao mandrakariva. Miasa toy ny hoe tsy mila vola ianao. Mifalia toy ireny tsy misy olona mijery anao ireny. Mira tahaka ny hoe tsy misy nizaniza miaino anao. Mitiava tahaka ny hoe tsy mbola nisy olona nandratra anao hatrizay. Ataovy ho toy ny fiainan-danitra sady ny fiainanao etỳ an-tany. Aza mifantoka amin'izay mety ho fijerin'ny hafanao amin'izay rehetra ataonao, fa izay hijeren'Andriamanitra anao no eritrereto. Aza mieritreritra izay mety ho filazan'ny hafa momba anao, satria na tsara na ratsy ataonao dia misy olona hitsikeranao mandrakariva. Ahita sy hikaroka ny tsy mety eny aminao foana izy ireny. Fa ny mety indrindra isaky ny manao zavatra anankiray ianao, na ho an'iza izany na ho an'iza, dia ataovy amin'ny fonao manontolo. Asehoy ny zavatra tsara indrindra mety ho vitanao, ary ataovy toy ny ho an'Andriamanitra izay rehetra ataonao, arak'izay voalaza ny soratra masina ao amin'ny Kolosianina 3:7-20 manao hoe: ary na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny Tompo fa tsy ho an'ny olona. Amen. Ny Baiboly hanisan'andro mofonaina rasoavampo fazamalaina fartomotrany andro izao. Zalaye nireakititany ty fiainandratsy ty veno atao ataman sodokandreo filiban andao ialana zalaye ne ovain'indrainy famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miri andao ialana zalaye nireakititany ty fiainandratsy ty veno atao ataman sodokandreo filiban andao ialana zalaye de ovain'indrainy famindra reo zavatra hita tsy nety talo ho avao zina atao miri andao zalaye reo ratsy fanaondao ialana andao zalaye jibebaky any sauda andao zalaye fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao intoma Rija malala. Andao ialana zalaye say rehetra mety ho faratsina
safosana talo itorina anaovanaso iandrompiaina amitsika rehetra eo avaozina tsisy febe kisika talo izay feno aleme ho mpitory afapamonje andao zalae hitarikizay tsy ao ambala andao zalae mivonona malaky saotra andao zalae miakamona roa iala aza mangataka ny ampitsola fa anio no andro fiova andao zalae reo ratsy fanaondao ialana andao zalae ibebaky ano saotar andao zalae fa ny fakampana tsy olany ny tampoka mantsy tsy ho fantatraoka ny amparany vao itoma radio feo fanantenana asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana tsy hay ny angina tsy ankasitraka anao manaraka ny AWR miaraba mipeny rehetra tsy ankanavaka fantatsika sy averina matetika eto amin'ny fandaharana ny fampiasana zezika biolojika asoa ny voly ny tany ary indrindra ny fahasalaman'ny mpihinana betsaka tokoa ireo zava-maniry azo atao zezika anatsarana ny voly fa tsy voatery ampiasa zezika simika aleo manontanytany foana ho aho tantara no soratany Zoanitra andrenesana ho an'ny Zoanitra sy Nardina aviany enao zao hoe jereo ny atsaran'ny anana sy ny legioma andry zareo atsy-atsimo any ry zareo le vo tonga voaingana taty tanàna ve ny tena orisany eny asa ho afa misy ranon-javatra iny afafafafin-dralay am'ireo de tena mandrobona andraso fa ho arahako maso fa eo atokotanyeo ihany any ery zareo no mikarakara le izy tsy aleo very marina manontany azy mivantana toy izay hitsikilokilo izay fiainan'ny olona izy ve anyme izany izy ary mbola tsy zatra ny olona eto an-tanàna koroko tsy taitra ianao fa tsy fantany akory eny tsy kilo azy ahy zay indray ianao ty afafinao amin'ty anana ary marina io le ranon-javatra mahatsara ny volo raha zao hitako ihany de tena azonao antoka ve fa io tokoa le ranon-javatra tony ralay amin'ny volony ny voka no ahafantaranao azy ho hitanao any afabarakaratsao losa zay aneo a nefa nitenenako anao hoe aleo manontany olona tsotra be raha ry zareo ao atsimo reo ito ny tena zezika afafa tsy ny ranon-goavy losa
ka hitako raha matoa voamariny ny tango ravongoavy dia narako dia nijereko ny nanaovany azy. Ny eritreritra hoe io zany le ranon-javatra ataony amin'ny volo. Ay, ka nataony tamin'ny finarary. Senao koa. Zay ane le hoe aleo manontanytany foana toy izay manaonao foana e. Okizay ty fimezanao tiry zao ka tsy te fakahita amin-dralay sy voamary mihitsy azy zany. Tia de dahako na mafy ty ranongoavy. Ay ranona konsoda le izy afabaraka. Le ranona konsoda tokoa le zezika fafy. Dia ahoana tsara hoe rehefa namboarana azy? Noho tsara ary aloha fa sao anaonao foana io ndray e. Ianao koa amin'ity fimezana ity mandreraka ka. Zao e. Maka ravina konsoda tokony ho 1 kilao ianao. De tetehana madinika iny mba ahazona ny ranony. Rehefa azo le ranona konsoda iny dia alona miaraka amin'ny rano 10 litatra ao anaty seau plastika. Azoko avy hatrany le izy. Fa afriana hono le fandomana. Alona mandritra ny 2 volana zany fa tsy maintsy arona isaky ny 2 andro. De kendrena mba hitsikafona le konsoda. Arona isaky ny 2 andro mandritra ny 2 volana. Zay. De rehefa tapitra zany ny 2 volana de le ranona konsoda mahery avy ny lona iny no afafy amin'ny volo avy hatrany. Kaloha. Maka 1 litatra amin'iny mbola ranona konsoda mahery iny. De mbola tapohana rano madio 10 litatra iny. Zay vao afafy amin'ny voly ho zezika. Oy, ary tena azona betsaka n'izy zany le izy. Tena tombontsoa ny fanaovana n'ity ranon-jezika konsoda tiry marina. Sady tsy mandany vola no mahatsara ny fambolena. Andao tonga dia anangona konsoda dia anandrana avy hatrany e. Aleo aloha lany ty nomendralay atsika ty fa io maimaiko io ihany no mahavoanao ka. Any ka lasa manondraka ranongoavy amin'ny voly. Zay enao mba mangina rery zao a. Engany mba tsisy fetraikany amin'ireo legioma tsikiny mariny. Sady mbola 2 volana ny ele fandomana ka mba tonga di vonona raha volany reny aminao reny. Ataovy rehefa zay no mampandry ny sainao e. Ranon-jezika mahomby tokoa indrindra amin'ny volianana sy ny volo legioma ny ranona konsoda. Raha verina kely ny fanamboarana azy dia zao. Maka ravina konsoda 1 kilao ianao, tetehina madinika iny mba hivoaka ny ranony. Dia ireo no alona amin'ny seau plastika miaraka amin'ny rano 10 litatra rano madio mandritra ny 2 volana. Fa kosa aroina isaky ny 2 andro izany ary kendrena mba hitsikafona ny konsoda. Rehefa tapitra ny 2 volana dia maka ilay ranona konsoda mahery ianao 1 litatra ary dia mbola tapohana rano madio 10 litatra indray iny ranona konsoda mahery 1 litatra azo tamin'ny fandomana iny. Izay vao azo antsoina hoe zezika afafy eny amin'ny voly. Kendreo tsara zany mba tsy ilay mahery avy hatrany no afafy eny amin'ny voly sao manimba amin'ny voly indray fa ilay ranona konsoda mahery 1 litatra mbola tapohana rano madio 10 litatra no afafy eny amin'ny voly. Dia manasanao anao fanandramana ary mirary fahombiazana feno amin'ny fambolena taonao. Zay koa no amaranana ny fiarahana amin'ity androany ity. Zoanitra Samy Marilany niarana totosa ny fandarana mandrapitafa ary eo.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandahara ny radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube. Feo fanantenana. AWR manolotra ho anao ilay feo fanantenana. faly miarabanao ny namana andrivovonjyarinay sy ny namana samma zay mikarakara amin'ny lafin'ny teknika ary engany ny fahasoavan'andriamanitra mba ho aminareo rehetra zay manaraka zao fandaharana zao. Milohan'ny anokafantsika ny ten'andriamanitra nefa dia andehantsika hanondrika ny lohantsika hivavaka. Rirainay tsara sy masiny indrindra ny an-danitra anao midera sy ny laza ny voninahitra mandrakizay ary misaotra anao zahay satria noho ny fahasoavanao dia mbola afaka indray mampita ny afatra amin'ity fampelezam-peo ity. Engane mba hiantefa amin'ny tokantrano tsiraray avy zany any am-poniny maro any amin'ny toerana maro samihafa zay andrenesana zao feo zao ary engane mba hitondra fitahiana ho azy ireny zahany satria ny fahasoavanao no hiampita aminy ary ho tonga ao am-poniny tsiraray avy. Dia mamelany elokary mesy tsy mifanaraka amin'ny sitraponao fa tonona sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy zany vavaka zany. Amen. Maka ny tenin'Andriamanitra isika zay voalaza ao amin'ny Kortianina voalohany 10 ary ny 9:20. Ny tapany voalohany dia ahitantsika izao fehezanteny zao ko amin'izany raha lamalalako dia miorena tsara aza miova. Ao anatin'ny ty teny faharoa ty no isin'ny toejavatra maro eto amin'ny fiainantsika amin'izao fiainana zao satria maro zay efa niova nandao ny tenin'Andriamanitra mihitsy aza ny sasany satria raha nanaraka ny tenin'Andriamanitra izy teo aloha dia no everiny fa tsy nahitany fiadanana sy ny fahasoavana teto amin'ity tany ty mihitsy zany, tsy nahazahoany asambarany izany, dia niala ny tsaokan-daharana eo amin'ny atao hoe kristianina izy ka niova ho olona zay manompo zavatra hafa. Ato amin'ny Galatianina 5:7 dia zao no voalazan'ny apôstôly Paoly fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fahalotona, fijejojejona. Raha tsy ataotsika hoe ao anatin'ny 70 isanjato na 80 isanjato akory azy eo amin'ny fiainan'ny olona anankiray dia ahitana ireo toetra telo voalohany zay voalaza eto reto: fijangajangana, fahalotona sy fijejojejona. Inona moa no voalaza amin'ny fijangajangana? Fijangajangana dia misy karazany roa, misy ny fijangajangana ara-bakiteny dia ny fakana vadin'olona zay tsy vadinao zany, ary misy ny fijangajangana ara-panahy dia ny fifindrafindrana ao anatin'ny hevitra ara-pinoana izany ka mahatonga ny olona isy fisalasalana, ary rehefa tonga ny fisalasalana dia ny devolo ny tonga aloha manome hevitra sy manome saina manao hoe raha samy ifidy ihany dia alao ao anatin'ny toerana ara-panahy azohonao tombontsoa manokana. Dia ny mbola mandalo an'izao fiainana zao ianao satria mandalo ane amin'ny fiainana 70 taona ihany men'Andriamanitra, ka raha ao anatin'ny 70 taona ianao tsy mba navita zay zavatra mahafinaritra sy zavatra mahateo ty eto amin'ity zao tontolo zao ty, inona zany ny zavatra mba hoentinao makany an-danitra any fa zavatra mahasosotra. Ry mpiaino malala, maro ny olona zay miteny an'izany eo anatrehany toe-panahiny tsirairay avy, indrindra moa rehefa misy ny fety aman-danonana dia misy ny fisotrosotrona finanana zavatra zay tsy tokony hoanina, dia tonga ny teny mahery, tonga ny fanarabiana, tonga ny teny eso ilazana hoe nareo zany dia ianareo ihany manana ny Andriamanitra, fa izay tony zany dia anisan'le overy ka dia aleo ihany mihinana. Dia tonga araky ny teniny izay voalaza tamin'ny Mosesy nanao hoe anio dia ihinana sy sotro fa raha piso dia ho faty. Zany no
toetsaina zay manjaka ry mpiaino malala filany nofo izany asany nofo izany noho izany de manohitra ny fanahy ka raha ho atsika zay manantena ny andova fiaina mandrakizay dia aokatsika tsy anaiky izany fomba fijery izany fa zany no isan'ny fijangajangana fiovana eo anatin'ny toetra ara-panahy ary manarak'izay dia misy ny fampianarana maro samihafa zay tonga izay moa de le atson'ny apôstôly paoly hoe filôzofiny zao tontolo zao izany filôzofia izany de zao hoe rehefa niraisina ny teny anankiray dia aolana izy iny avadibadika izy iny fiazana izy iny hitadiavana mihitsy izay fomba ampifanaraka azy amin'ny fiainany tena mahafinaritra ary izany no voalaza fa ireny no filôzofiany zao tontolo zao filôzofia izay ampianarina zao tontolo zao ka mba tonga anao anana fampianarana zay tsy mifanaraka intsony amin'ny tenin'Andriamanitra dia mbola isan'ny fijangajangana zany satria ny olona zay efa malala ny tenin'Andriamanitra ka mbola miantehitra indray amin'ny fahendrena sy fahaizany zao tontolo zao de ny filôzofia sy ireo taranjam-pianarana maro samihafa zay mitondra amin'ny lalan-diso dia izany no atsona amin'ny fijangajangana fafinaretan'ny saina ireny fafinaretan'ny saina ny famakina teny na andala teny na boky zay ahitana hoe ty misy hevitra tsara zay mety hifanaraka amin'ny nosoratan'olombelona ary de resy lahatra ny am'izay ka noho zany rehefa misy anakiroa mifandresy lahatra ka resy lahatra dia mivarina ao amin'ny lalan-dratsy izany anie no fomban'ny mpisotro toka ohatra ny olona raha misotro de tsy afaka misotro irery vitsy zany hoe nde hisotro toka irery fa tsy maintsy mitady namana izy mba hiaraka aminy mba hanana igioka izany fafinaretan'ny fisotrony zany ahitany valiny zany eo amin'ny vatany sy ny eo amin'ny sainy ary toy zany ihany koa reny fampianarana zay entina ankehitriny maro izy ireny toa mandresy lahatra toa marina ozy ny apôstôly paoly kanefa zao mitondra ho amin'ny fahaverezana satria tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra anisan'izany ny fanajana ohatra ny tenin'Andriamanitra mikasika ny sabata zay efa natao ho famantarana ho aminy sy ho amin'ny olony ny olona rehetra zay manana ny atao hoe zanak'Andriamanitra zany de efa nolazainy io fa io sabata io no tena famantarana io ny fanombokase zay omen'ny zanany tsirairay avy ahafantarana azy ary naizanaiza andianany tahaka andry Paoly na de teny amoron-drano aza nalatrika ireo vehivavy zay manao ny lamba volomparasy ka nahitanandry Lydia ny foronan'izany atao hoe Dorcas rehefa aveo dia zany dia nahitana fijoroana teo anatin'ny toe-panahy sy ny toe-piaina ary fijangajangana zany ara-panahy dia manala atsika eo am'izany hoe nahoana moa ny andeha anaraka n'izany sabaty zany fa raha araky ny fampianarana zay misy ankehitriny de na sabotsy na lahady na latsinainy na talata rehefa matsiaro an'Andriamanitra ianao amin'ny toeran'izay alehanao naizanaiza de efa ampy zay ry mpiaino malala aokatsika tsy anaraka zany satria zay no asan'ny nofo tsy azo tsotsorina tahaka zany ny fiainana ny tenin'Andriamanitra raha izany dia tsy ilaina intsony mandeha any am-piangonana tsy ilaina intsony manao fivoriana masina tsy ilaina intsony manao fivadikanina fa ny nofo de milaza hoe misotro sy mihinana de efa ampy rehefa matsiaro an'Andriamanitra ao anatin'izay manaraka zany dia misy teny faharoa manao hoe ny fahalotona dia rahantsika malala fa raha arabaky teny dia zavatra manorosory zavatra ratsy raha jereny zany ary ny fahalotona kosa nefa eo anatin'ny ara-panahy de ny fitondrantena zay tsy mendrika fitondrantena zay tsy mifanaraka amin'ny fitrapon'Andriamanitra de fahalotona avokoa izany vetaveta ny tsonsotra masina azy eo anatrehan'Andriamanitra ny fahatelo manaraka zay tsy kely indrindra fa tena hita eo amin'ny fiainana andavanandro de ny fijejojejona ny fijejojejona de miseho amin'ny endrika ivelany zay hita eo amin'ny fomba fitafina fomba fietsika ary misy ihany koa nefa ny fijejojejona eo amin'ny ara-panahy zay tena loza indrindra satria ny olona zay mijejojejo ara-panahy de
mandray ny atao hoe miavonavokevitra satria nahoana moa ny olona nijejojejo ara-panahy indraindray dia efa mitopite fantatra ny sasany fa efa mahay an'io teny sotra masina io fa namaky an'io baiboly io indimy inyeny impolo azany ny sasany ary dia ireharehany fantatra izany kanefa mifiainany zay ataony isan'andro dia tsy ahitana mihitsy taratra izany voalaza ao anatin'ny baiboly izany fijejojejona ara-panahy izany riavana ary mbola misy fijejojejona ihany koa dia tahaka ny hoe olo anankiray zay nahita hevitra tsara atao anatin'ny sotra masina io namaky andalatsoratra anankiray na andininy iray dia entina ieboebona ho amin'izao tontolo zao fa nahita zava-baovao izy ary entina izany toejavatra zany mba entina amelivelezana entina ikapohana mafy entina amaizana misy ny sasany azy de ny ambony pilipitra manao toroteny dia mifaly ampony hoe vomafy ranon'iny tam'izay teniko zay fa izy mihitsy ny tena nikendreko tam'izay zany no fijejojejona ara-panahy ary tsinony zany tsy makaizy izany fa asan'ny nofo ihany satria ny fanan'Andriamanitra dia tsy mibaiko mihitsy ny mpitondra ny tenin'Andriamanitra mba hanao zany toejavatra zany ry mpiainoavana ry mpiaino malala eny tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly aoka tsika tsy iovaova fa rehefa mandeha araky ny fanahy dia mijoro araky ny fanahy ary eo amin'ny fiainantsika rehetra mihitsy naiza na fety aman-danonana io na anatin'ny fahoriana io dia mitovy avokoa ny otem-panahy sy ny toetra sehontsika dia ny tsy fiovana fa satria miaraka amin'Andriamanitra sy miaraka amin'i Kristy tsika noho zany dia irariko indrindra dia mba hialantsika ireo toetra telo ireo fijagajangana fahalitona ary fijejojejona ara-panahy ary tsy ho latsa-danja noho zany keo anie ny ara-nofo fa anana ny toe-panahy araka an'Andriamanitra tsika dia asehontsika ety amin'ny toetra ivelany izany dia manao veloma anareo indray ny namanao andrem-bovonjy-arinaivo sy ny namana samma zay nikarakara ny lafy teknika ho amin'ny fotoana manaraka veloma tompoko tarika Cœur de Lille Ambarako sinyambatra nidididi sarani fo kufantatra fantatra melu itumau fatyavuku rutetarati nangezatayo timisio mekone faminampu vituputsitu Sio anjuaninu ambaraku sinyambacha nididi pizzaranifu kufatacha fatacha meru itumau fatyabuku retetarati nangezataru timisio mekoni faminapu Tupuzitu Fantatu Fides Tesone Vijama Besaraka Laloku Sini Kanotine Viuta Faraka Kanadya Misyaziram Liture Famakya Sanja Tuma Filipe Melu ikuti simfamilampu Luyanau teso Pamuditu AWR Téléphone 034 06 797 62 Fantatu Fazimuraku Nyana Tante Oh
Harena ny fahasalamako. Harena ny fahasalamako. Tandrovy ny fahasalamanao. Misaotra an'Andriamanitra lehibe isika tafaraka indray atao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao. Koa dia fifaliana no hiara-bananao miaino amin'izao ora izao indrindra. Ity ampanomboana dia tsy adino ny mivavaka ho an'ny fahasalamana izay tena isan'ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana. Manasanao ary hiaraka hivavaka isika. Misaotranao zahay rayo fa mbola afaka andray ireo torolalana ahafahanay misoroko any aretina azy avy amin'ny sakafo izay ampitirinay ao anatin'ny vatanay. Ampio ny tsirairay mba ampiatra ireo torolalana ara-pahasalamana izay ampitaina amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ao ireo izay tratry ny goty, ny fahatsetsema lalandra sy ireo aretina maro samihafa izay avy amin'ny sakafo. Mamelany eloko izy ireo raha toa ka nisy tsirambina natao tamin'ny fisakafoanana. Sitrano izy ireo Jesosy io ary ampio izahay mba hanova ny fomba fihinanay mba hanananay ny vatana salama sy tomady. Amen. Minso mahatoky isika fa hanasitrana ny rofo rehetra mahazo antsika Jesosy satria ilay dia kapoka taminy hoy ny bokin'i Isaia no nahasitranana antsika. Ho tanteraka amintsika rehetra ny izany. Sady marary no mahamenatra. Angakaingana rainta fa mahamenatra olona mihitsy ty taralavy ty ka enao dia izao foana. Taiza koa ny stara teo fa ny olona ny lasa loy. Raintavy ara-potoana tsara foana ary Flora. Everinao iandry ianao eo angangy amira fa ataovy tsara. Ho vita ihany ny soratr'olona. Za kosa aloha raha efa vita ny fisoratam-panambadiany Ridafo ho tongaly dia iverina ody fa tsy hanala barabatana hoe isakafo anray mariny. Tsy star zany eo sady tsy miverina mody zany fa misakafo raha matotia. Andao ry Flora, tao ianao indray tiany no andrasanako. Marenina eo angiany. Le lampy de poste io Flora. Enao koranga fa tsy vo nentinao vo io ve? Ka iza le izy ty io Zary tsy nietsika teto am-pandriana fa tsy enao no mivezivezy eran'ny trano eo. Fa inona mazo anao ahoana no ahitako lampy de poste raha intavy le rangaty le retsy tsisy atoriana mihitsy ka. Ka mba mifoaza mory Flora fa marary iny Flora. Fa marary ahoana ianao raha intavy
Zay indray ianao le tsy mahita tory de mamoroporona nyity rehetrarehetra ity mba hifoazany ray trano a. Tsay le retsy ty vo tena izy fa mifoaza mory Flora. Tena mariny, tena marary be ho any vavoniko ve sa ny kiboko tsy haiko tsony fa tena marary marina ato e. Kay le retsia so de zany ary ny hoe ho fatory Flora. Marenina eo fa za miteniteny foana eo raha nitavy aiza koa nisy arety kibo afaty. Aiza tsara hoe za mifaritra marary zany. Eto e tsy haiko hoe vavombo ve ho asa kibo e. Sady ohatrany ty andobe zany ene ay e. Ay le retsia so de nidirany rivotra. Oka aloha fa tsy tanako tsony tiry Flora. De wai ora nitavy a. Hoane nanahoana na zoina sa tena marary amarina fa tsy vazivazy. Andao any amin'ny dokotera raha Flora fa tsy atody maraina tsony ara izao aretiko izao mariny. Andao moe andao ainganary de aleo foazana zareo atsy mbo hiaraka amitsika fa tsy fantatra ze mitranga amity alitika mariny. Marary ai vonjeo ze atao mety daholo fa andao aingana fotsiny. Sy raha nitavy fa inona koa mampimeany Flory. Ny olona ary mba narariko le ritsy. Tsy tena ianao ny mehezako na de mampimea ihany arenao fa mifihetsika zareo tatsetsimo e. Fa ahoana oro zareo Flora? Ay tsy fahalevona kany ny tiana azo anao fa nitakerikeriky anampy mihitsy zareo koa. Fa baraka Flora. Taitra izy nalahelo sady hoy izy hoe voany tenda zany raha nitavy. Hoandy retsy fa baraka Flora tena mariny. Eny aloha Tray marina raha mba vita hifanena amin'ny zareo ao tsony. Ka ho aizandray zany lalana. Tsy azo koa ny hoe inona ny tena nahavoany fa ohatrany tsy de nihinana akory any tany amin'le soratra ridafy. Ianao ve aza mba matavy filaza sy be resaka eo raha nitavy ianao ve hita ianao ary tsy mifidy mihitsy fa ze hita rehetra de nohanina daholo. Inona ingio hita tsy fantatra hoe zaka sa tsy zaka le sakafo fa ze hita rehetra de nohanina daholo. Nitapotapohany nahita ny sakafondry zareo tany an-drenivohitra tany. Aiza moa no alevokany zao vokany afa-baraka ny tety an-tanàna. Aiza matao ohatra fa tsy ana ohatra ny renitsony ary Flora. Tsara zany mafy de mafy nazo iny. Eny aloha ohatrany reny ho faty reny mihitsy inaoko. Ino tena hoe aretina sady marary ny mamenatra ka ianao ve aony. Hitako mihitsy aloha tsy anao tsony aka. Tsara rehefa nandray lesona ray nitavy eo.
mba lanjalanjao tsara ny sakafo hohanina manomboka izao so amoazan'olona sy anangonana ny ety tanàna ray loza marina tsy tena ataon'ny olona gazety ianao nefa rany zay Flora marina kosa ary zangy ny olona rehefa tsy avoadindrina mbola raha andatsa ihany le resy seray tavy tsy anatrika rahan'olona ety tanàna tsony ahy de tsy sakafo zany ianao solo tena manomboka izao andray iry izay mihitsy fa ino ny ty lazainao raha intavy zay hoa fa ngatsy hoe andanjalanja sakafo manomboka izao sady aretina mety ahazony rehetra zany raha intavy fa inona ary ty tsy andetsony aho manomboka izao ianao ve esy de efa hoaniko rery zany ny sakafo le retsia soanitra no nanoratra ny tantarana rahanao teo no velomin'ny mpanoratra sy rila isan'ny aretina tsy tandritandritsika ny tsy mahalevokanina kanefa rehefa miatra ny tsy fahalevonan-kanina dia tena mafy ny fetraikany amin'ny vatana indraindray toa mahamenatra ny laza hoe tsy nahalevokanina satria solazain'ny olona hoe tendan-kanina kanefa misy antony maro ny mety hiteraka tsy fahalevonan-kanina na dia mety ho sakafo eritreretina ho tsy dia betsaka loatra aza no nohanina aoka ho tsarontsika fa miainga eo amin'ny vava ny sakafo hohanina dia mandalo ny lalan-kanina izay vao tonga any amin'ny vavony ka raha misy olana izany ao amin'ny aty vava ao dia efa mety ho antony iray hitarika tsy fahalevonan-kanina izany raha tsy teny afa-tsy ny hoe simba ny nify dia mety tsy ho voatsako tsara ny sakafo maro tamintsika ngamba no efa nitrangan'izany hoe tsy fahalevonan-kanina izany na nahita olona niaran'izany ny tranga mety iseho rehefa tsy mahalevokanina ny olona iray dia misy ny maloloy misy ny mandoa mihitsy misy ny miseho amin'ny endrika hoe fanina misy ny ohatry ny manavy mihitsy akoatran'izany ny aretina manjoa ny vavony sy ny kibo fa akoatran'ny hoe sakafo tsy voatsako tsara dia mety hiteraka tsy fahalevonan-kanina ihany koa ny fihinanana aingana rehefa maika iny izany ny olona ka mihinana aingana be dia mety hiteraka tsy fahalevonan-kanina izany ny fiovaovan'ny ora isakafoanana ihany koa izany hoe tsy ora ara-dalàna ny ora hinanana dia mety hitarika amin'ny tsy fahalevonan-kanina ihany koa izany ny raritsaina ihany koa dia mety hahatonga ny olona iray tsy hahalevokanina antony avokoa izany rehetra izany fa ny karazan-tsakafo hohanitsika ihany koa dia tena mitondra amin'ny tsy fandevonan-kanina manabahiny zarotobi-trano ny fandaharantsika mety ho azonao an-tsaina angambe andao ampandrosotsika avy hatrany ary izy miaraka amin'ny namana Rila azo lazaina hoe tsy vahiny intsony ny dokotera Razafinjatovo Harzava Kolgata satria izy efa mpiara-miasa tsy mahafoy mizara ny mahasoa ho an'ny mpiaino-tsakanavaka eto amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana na ny AWR. Miarabanao dokotera tafaraka indray ato anatin'ny fandaharana harenan'ny fahasalamako. Inona ny vaovao entina ho an'ny mpiaino antsika? Miarabantsika rehetra mpiainony radio AWR androantsika dia jery manokana mikasika amin'ny fandevonan-kanina. Inona dokotera ny tena tsara ho fantatra mahakasika ny fandevonan-kanina? Rehefa misakafotsika dia eo amin'ny vava no ampidirina. Hiara-ny asan'ny nify sy ny rora iny sakafo iny avadibadiky ny lela miaraka amin'ny rora tsakotsakony nify dia potika. I sakafo iny avy eo dia midina makany amin'ny antsoina hoe œsophage lalan-kanina izy io. Avy eo dia midina makany amin'ny vavony.
ao amin'ny vavony no mamotika azy bebe kokoa noho ny asan'ny ranom-bavony ilay antsoina hoe suc gastrika. Marihana fa ny aty na ny foie dia mamokatra bile izay mandeha any amin'ny tsinay kely na ny intestin grêle. Ny sarakato koa na ny pancréas dia mamokatra tsiranoko antsoina hoe suc pancréatique makany amin'ny tsinay kely ihany koa. Ka ny sakafo voahodina ao amin'ny vavony, izany hoe potika avy ao amin'ny vavony, dia ao amin'ny tsinay kely no hovan'ny bile sy ny suc pancréatique ho nutriments, izany hoe efa potika tanteraka. Iny avy eo no makany amin'ny rà. Fa ny sakafo tsy levona ao amin'ny vavony kosa dia lasa any amin'ny tsinay be ary mefara any amin'ny fivoahany na ny lavabody amin'ny alalan'ny kaka. Hono a dokotera, mitovy avokoa ve ny faharetan'ny fandevonan'ny vavon'ny sakafo rehetra izay tonga ao aminy? Misy faharetany ary samihafa ny fotoana fandevonan-kanina ao amin'ny vavony arakaraka ny zavatra hohanina. Faharetan'ny fiasan'ny vavony amin'ny zavatra miditra ao am-bavantsika izany. Ya, afaka manome ohatra ny amin'izay faharetan'ny fandevonan'ny vavon'ny sakafo hohanina izay ve dokotera? Satria hoe samy manana ny faharetany ny fandevonan'ny vavon'ny sakafo izay tonga ao aminy. Raha rano no sotrotsika dia aotra minitra no andevonany azy. Raha ovy na ny antsoina hoe pomme de terre dia 90 ka hatramin'ny 20 minitra ny fandevonany azy. Ny serealy dia mandany eo amin'ny adiny 2 eo izy, ny vavony izany, mandevona azy. Ny henan'omby dia adiny 3 vao levona. Ny ranom-boankazo na rano-légume, jus de fruits na jus de légume dia 15 ka hatramin'ny 20 minitra. Ny vokatra avy amin'ny ronono ilay antsoina hoe produit laitier dia eo amin'ny adiny 2 eo no fandevonan'ny vavony azy. Ny légume maharitra hatramin'ny 30 ka hatramin'ny 70 minitra ny vavony mandevona azy. Taria aloha ny rano-légume fa ty légume ventin'ny légume. Ny henan-kisoa adiny 5 vao levona. Ny akoho, henan'akoho adiny 1 sasany ka hatramin'ny adiny 2. Ny trondro 15 ka hatramin'ny 80 minitra ary ny noix, ohatra ny voanina mahabibo sy ireny zavatra misy karokany ireny dia eo amin'ny adiny 3 vao levona. Hitantsika izany fa mitana ny faharetana ela indrindra amin'ny sakafo levonina dia ny henan-kisoa adiny 5. Ary tsy misy fotoana fandevonana anazy fa avy hatrany dia mamantana dia ny rano tsotra fa tsy jus na rano misy siramamy. Dia mankasitraka indrindra dokotera. Tsapantsika amin'izany fa mitondra anjara toerana lehibe eo amin'ny fandevonan-kanina ny karazan-tsakafo hohanitsika. Koa dia anjarany tsirairay ny mandanjalanja ny sakafo sy ny karazany mba hitondra fahasalamana ery tanjaka fa tsy sanatria ankarary ka mety ampiditra hopitaly mihitsy ny sakafo ampidirintsika ao anaty. Ankasitrahana indrindra dokotera Razafinjatovo Harzava Colgate nizarany mahasoa ny fahasalamantsika. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manohy manaraka trany ny AWR. Ity ampamaranana dia ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:10 no andraisantsika afatra manao hoe: koa amin'izany na mihinana na misotro ianareo na inona ataonareo dia ataovy voninahitran'Andriamanitra izany rehetra izany. Zohanitra sery lano ny farimbona na totosan'ny fandaharana arinan'ny fahasalamako hitany fahasalamantsika rehetra ny Andriamanitra.
sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana antokopira ambondina lakaloatra no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana daoarisika mba hiarady mba hitoetra mitompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana daoarisika mba hiarady mba hitoetra mitompodory fa andriamanitra tsy mba mandafy zay ilay fitiavana toky fanantenana toky kio famonjena toky ntsika rehetra fiainam-baovao azo antoka sambatra ny olony izay mitoetra eo anilanao andriamanitro feno famindrampo fiadanana fifaliana sambatra isika satria lay tsito no manome hasambarana fahasoavana sy famarinana zay ilay fitiavana. The Voice of Hope. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo fanantenana. faly tafaona aminao ny mpiara-mianatra aminao kalebondretsikivy amin'izao anoizatsika ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra izao. Ny loha hevi-dehibe ny dinitsika dia hoe ny fahatezeran'Andriamanitra fitiavana tao anatin'ny andro vitsivitsy. Miantra ny amin'izany indray no dinitsika anio. Asaina no aharitra hatramin'ny farany. Tena zava-mahatahotra tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra. Na izany aza tsy ara-tsy hitoetra akory izany na tsy fitiavana. Ny mifanohitra amin'izany aza no hita ao amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao, satria tezitr'Andriamanitra noho ny fitiavana. Ny fifanoherana lehibe eo amin'ny faratsiana mamoetra sy ny fahatsaran'Andriamanitra madio sy be voninahitra no mahatonga izany. Araka izany, ny fitiavana ny tena lehibe amin'Andriamanitra fa tsy ny fahatezerana. Tsy misy fahatezerana ao amin'ny toerana izay tsy misy faratsiana na tsy fahamarinana. Ary amin'ny farany, ny fietsika maneho fitiavana lehibe indrindra ataon'Andriamanitra amin'ny famongorana tanteraka ny faratsiana dia maharanareo koa ny fahatezerana. Tsy hiverina intsony mantsy ny ratsy na ny tsy fahamarinana. Ny fahasambarana mandrakizay sy ny fahamarinana ao anatin'ny fifandraisam-pitiavana tonga lafatra mantsy no anjaka mandrakizay tory. Tsy hisy tsony ny fahatezeran'Andriamanitra satria tsy misy ilana izany intsony. Tena mahafinaritra izany. Ahoana ny amin'ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ireo olona izay nanao ratsy taminy? Valifaty ve izany? Andesika maka andininy maromaro. Deoteronomia 2:17, andininy 5:17. Deoteronomia 2:17, 5:17. Ay ny famaliana sy ny fampanodiavana. Raha avy izay aso lafaka ny tongony, fa antombotra ny andro ahitany loza, ary ho avy faingana ny zava-boatendry anjo azy. Obolona 2:20, Obolona 2:20. Aza manao hoe amaly ny ratsy nataony aho, fa andraso Jehova, fa izy no amonjy anao. Obolona 2:7, Obolona 2:7. Aza manao hoe arak'izay nataony tamiko no mba hataoko aminy kosa, ho valiko ny olona arak'izay nataony. Romanina 12:17 ka hatramin'ny 12:20. Romanina 12:17
andiny fa 7 ka hatramin'ny faraka am'roapolo. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao izay mamendrika io imason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay evananareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy. Fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ahy ny fahamaliana, izah no amaly ho Jehova. Fa raha noana ny fahavalinao, omeo haniny izy. Raha mangetaheta izy, omeo hosotroiny. Fa raha manao izany ianao dia anambatra vaina ho eo andohany. Aza mety ho resin'ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Hebreo 10:17. Hebreo 10:17. Fa fantatsika izay nanao hoe ahy ny fahamaliana, izah no amaly, ary koa Jehova hitsara ny olony. Manana zoanao fitsaran'Andriamanitra araka ny soratra masina. Ary isaky ny manao izany izy dia ampahamarinana tanteraka mandrakariva no anaovany an'izany. Mazava ny voalaza amin'ny testamenta taloha sy ny vaovao fa an'Andriamanitra ny fahamaliana. Hoy Paoly ao amin'ny Romana 12:17. Romana 12:17. Ry malala, aza mamaly ratsy, fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ahy ny fahamaliana, izah no amaly, hoy Jehova. Ampiatra ny fitsarany amin'ny ratsy sy ny tsy marin'Andriamanitra amin'ny farany, kanefa nanome vahaolana ho an'izay rehetra mino azy Kristy. Jesosy tokoa mantsy no mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Lazan'izany ny Tesaloniana 1:1-10. Mifanaraka tsara amin'ny drafitr'Andriamanitra izany. Zao ny voalazan'ny Paoly eo amin'ny Tesaloniana 1:5-7. Tesaloniana 1:5-7. Fa Andriamanitra tsy nanindry antsika ho amin'ny fahatezerana, fa mba azo famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Misy tokoa ny fahatezeran'Andriamanitra, saingy noho ny fahasoavan'i Kristy dia afaka amin'izany izay rehetra mino azy. Misy zavatra roa lehibe tanteraka ao amin'ny fanavotan'i Kristy. Manandratra ny fahamarinana izany fanavotana izany, ary manafaka antsika amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Neken'Andriamanitra ho marina isika noho ny finoana sy ny fankataovana azy, ary afaka amin'ny fahatezerana. Tena fitahiana tsy manam-paharoa izany. Aoka isika handray ny fanavotana izay nataon'i Jesosy, satria fahasambarana mandrakizay no vokatra izany. Koa raha nafahana tamin'ny fahatezeran'Andriamanitra ary isika noho ny fanavotana nataon'i Jesosy, isika izay tsy tanteraka sady be fahadisoana, dia inona ny tokony fihetsintsika? Manoloana ireo olona izay tsy mba manana an'izany tombontsoa izany. Adintsika no nitaona azy ireo ao amin'izany fanavotana tsy manam-paharoa ao amin'i Jesosy izany. Ary asantsika maha-kristiana antsika ny fitoriana ny vaovao mahafalin'i Jesosy amin'ireo izay mbola tsy mahalala. Izay no mamarana ny fiarantsika androany. Misaotra noho ny faharetanao. Metraka ny mandrapitafa ho amin'ny fizarana manaraka ny mpiara-mianatra aminao Kalebo Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feo fanantenana. Narahanao teo ny fandaharana no vokariny ny feo fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpoana amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, feo fanantenana. Mirary 4 ora finaritra ho anao ny AWR